pentekosta 2024 pentekosta apostolika manaraka ny fanisana ara-baiboly andro masina voatendrin' Jehova fankalazana ny andro nahavitany Jesosy Kristy ny famonjena ny tany rehetra nidirany teo amin'ny voninahiny ary nandrotsahany ny fanahy masina ho an'izay mino azy. Pentekosta 2024 telo andro ny pentekosta mitondra fitahina sy fanambinana fanafahana sy fahagagana ary andraisanao ny fanamasina tena marina. Telo andro ny pentekosta miaraka misy vahenina ny volana jona ny zoma fafidijona andro ny pentekosta ary ny sabata fahavalo ny volana jona manomboka mivalo ora sasany maraina aza dino a telo andro ny pentekosta arahana vavaka sy fifadikanina lehibe manasanao ara ny fiangonana FM izay tarihany apôstôly Benjamina ho tonga maro manerana ireo ivotoerana izay misokatra manomboka amin'ny valo ora sasany maraina hiaraka nandratra an' Jesosy tsika amin'ny fotoana io fa amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no andolian'ny boalika rehetra sy iderany lela rehetra na etỳ tany na any an-danitra ho voninahitra Andriamanitra raiky. Pentekosta 2024 telo andro ny pentekosta